Ho ampitomboina ao aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Nandeha hiaraka hivavaka isika. Amin'izao faran'ny herinandro izao dia misaotra anao izahay. Satria raha mitodika nijery ny fiainanay izay nandritra ty herinandro sy Tompo, na inona no seho teo dia teo foana ianao ry Jesosy Kristy. Niaraka taminay, nomba sy ny tantana, niaro ihany koa. Ka dia voninahitra no atolotray anao ary fisaorana ihany koa indrindra satria ny zavatra rehetra dia avy aminao ary nataonao ireny mba hahasoanay. Koa dia mametraka hatrany izay ny fiainanay ao am-pelantananao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny tokoa ry havana, rehefa mifarina tahaka izao ny herinandro dia fanaoko ny mamitina, kanefa noho ny fotoan-dehibe rapitso satria alahady ny sampandroafy rapitso dia andeha hiresaka ny amin'izay voalaza ny asan'ny apôstôly toko 12. Io dia ao anatin'ny mofinaina, io dia ao anatin'ny perikôpa izay voalahatra hotoriana rapitso. Nefa dia isika moa mbola ambarako rehefa avy eo fa miaraka amin'ny fiangonana telo tota rapitso eto amin'ny plateau, noho izany dia izay koa no nahatonga ahy ny haka an'ity asan'ny apôstôly toko 12 ity ka ny andininy 10 ry havako. Ao amin'ity asan'ny apôstôly ity ary dia toko 12 ity rehefa nire tetika anisy ratsy amin'ny Paoly sy Barnabasy ny jentilisa sy ny jiosy mba amin'ny olony dia nandositra izy mirahalahy, nandositra nakany Listra sy Derba tanàna ny Likonia araka ny voalaza eto. Tao amin'io Listra io ary dia nisy lehilahy nalimy tongotra hatrany an-kibon-dreniny ka tsy afaka nandeha. Dia rehefa nihaino ny tenin'ny Paoly sy ny toritenin'ny Paoly izy dia hitan'ny Paoly dia nisotranin'ny Paoly izany tamin'ny alalan'ny teniny dia nahajoro. Rehefa nahitan'izany ny olony dia nihevitra andry Paoly sy ry Barnabasy izany fa Andriamanitra ka nikasa hanao fanatitra ho azy ireo. Dia teo no nahatonga an'i Paoly nitsangana teo afovoan'ny olona ary dia nilaza tahaka izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: raha ondriana, ahoana no hanaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay ary mitory ny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-poana izao anatona an'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Asan'ny apôstôly toko 12 andininy 11. Arak'izany dia misy ny olona izany tena materialista, izany hoe le maso mahita no mitondra finoana ho azy, dia le maso mahita no heveriny hoe Andriamanitra mihitsy izy mirahalahy reto. Dia na dia niteny tahaka an'izany ary ny Paoly dia voalazan'ny andininy 12 fa tsy nahasakana ny olona tsy hanao zavatra, hanao fanatitra ho azy ihany izany. Ry havako, aladin'ny sampandroafy rapitso. Tena mbola hatramin'izao androntsika izao matoa mbola misy manao fanatitra amin'ireny Andriamanitra samy hafa ireny, dia misy tokoa ny tena mbola tsy mahafantatra an'ity Andriamanitra velona ity, ary indrindra moa Andriamanitra velona ao amin'i Jesosy Kristy. Porofontsika izany rapitso satria aladin'ny sampandroafy ny hanehoantsika indray ny fiderana sy ny fankalazana ary fanomezam-boninahitra an'i Jesosy teny an-dalana tahaka ny natao tamin'izany fotoana izany. Dia eto ary no hanasana antsika rehetra satria araka nambarako teo am-piandohana teo dia ny communauté anankitelo dia ny francophone fiangonan-dehibe dia eo koa ny anglophone ary isika communauté malagasy ao anatin'ilay hoe fiangonana kristianina malagasy eto Abidjan dia anjarantsika ny miaraka mivavaka rapitso. Miara-miombonao tsika mikatona izany ny fiangonana anankiroa fa dia miara-miombonao daholo tsika miara-mivavaka toy ny fafanaontsika isan-taona. Dia tahaka izao ry havana ny fandaharam-potoana amin'izany. Amin'ny 9 hatramin'ny 9 izany tsika miomana eo amin'ilay faritra leo akaikin'ny farmasia eo amin'ny plateau io, plateau ambony ambadika ny RTI io izany. Hita eo satria misy ny fanfara sy ny sisa fa miomana ny amin'izany. Eo izany tsika no miaraka miomana dia avy eo miainga ny procession na ny filarina mankany am-piangonana amin'ny 7 azatara amin'ny 7 ary samy mitondra ny sampandrofiany ny tsirairay avy. Samy mitondra ny sampandrofiany ary dia manofahofa an'izany. Dia tonga ao am-piangonana isika dia amin'ny 7 latsaka fefany no manomboka ny fampiompivavahana ry havana. Io izany araka ny nampitaindry zareo mpanomana dia
sady tafiditra ihany koa na dia tsy tena hoe ofisialy tao anatin'ny programa ary dia tafiditra ao anatin'ny zato taona ny fiangonan-dehibe izany ny centenaire. Dia araka ny tenenin zareo mba hisy rakotsary sy fahatsiarovana mba ataontsika ao anatin'izany. Koa dia tena fampiompivavahana iombona antsika ry havana harijona vavolombelona araka ny nambara teo fa itsika mivavaka amin'Andriamanitra velona dia Jesosy Kristy dia mba tongava re maro, tena mba manasa antsika mba ho tonga maro ohatran'ireny fahatongavantsika mivavaka ao amintsika ireny ihany. Azo adinoina io aho fa amin'ny valo sy efana izany no miainga ny procession na ny filaharana. Dia samy ho tahian'Andriamanitra, samy ho tratran'ny rapitso ry havana, fa n'Andriamanitra rery ny voninahitra hivavaka ary sika. Dia fanirianay ary Tompony hiaraka hidera sy hankalaza ny aladin'ny Sampandrofia miaraka amin'ny fiangonana izay telo tota izany rapitso. Koa dia ianao hanomana anay ny fo sy ny saina mampanahy anay hatanterahana izany mba ho voninahitra ao ny fiainanay ry Tompo. Ary dia omeo sy tanjaka ary fahasalamana feno fahamasinanao izay ahafahanay manatanteraka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho aminareo ary ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.